Raikitra ny disadisa eo amin'ny dokotera Paolo sy ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian. Raha vantany vao nilaza ny mikasika an Andriamatoa Paolo Raholinarivo ny solombavam-bahoaka Afakandro Kristian dia namaly avy hatrany Andriamatoa dokotera Paolo. Betsaka ny zavatra izay nolazainy Andriamatoa dokotera Paolo ny mikasika ny solombavam-bahoaka Afakandro Kristian. Anisan'izany moa ny filazany hoe Andriamatoa Afakandro Kristian dia manakarama olona mba hanasoketa olona, ary ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian ihany koa dia misy loko olona. Nolazainy Andriamatoa dokotera Paolo Raholinarivo Emilio ihany koa ny mikasika ny farapahaizany Afakandro Kristian sy nireo maro izay tsara voatanisa etoana. Manoloana eo valankafatra izay nataony Andriamatoa Paolo Raholinarivo Emilio io moa dia nitondra valankafatra ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga tsy iza moa izany fa Afakandro Kristian. Anisan'ny nolazainy Andriamatoa Afakandro Kristian moa ny hoe ianao dia dokotera mpampianatra lalàna, tsara foana rehefa miresaka zavatra dia zavatra mba ananana porofo nolazaina hoy solombavam-bahoaka Afakandro Kristian raha nandefa valankafatra miantefa amin'ny Andriamatoa Paolo Emilio Raholinarivo. Ary ny fahaizana izay anananao sy ny fahalalana izay anananao dia tsy tokony hoentina anambanina olona hoy hafatra izay nambarany Afakandro Kristian. Ianao moa dia milaza fa tsy manana diplôma aho, izaho nefa dia nianatra tao Ankatso ary afaka amarinina izany zavatra izany hoy ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga raha nandefa hafatra miantefa amin'ny Andriamatoa Paolo Emilio Raholinarivo. Ndeha moa arantsika kely ny antsipriany mikasika izay, indrindra moa ny valankafatra izay nataony solombavam-bahoaka ny Mahajanga izay mandeha amin'ny Andriamatoa Paolo Emilio Raholinarivo na ny dokotera Paolo no ahafantarany maro azy. Raha ohatra ka nisy an'ireny valkafatra moa zany avy amin'ny doktor Paolo reny, zay moa no valiko eto androany, de ataoko angambany manana droit de réponse ny tenako sanatria tsy hoe ady, tsy ady le izy andresako azy fa mba hitondrana fanampy fanazavana mba ahafantarantsika ny zavatra tena misy marina hoe inona natonga an'ilay zay ataoko hoe tsy fitovian-kevitra, zay angambany no malaza azy. Zay nitarika resaka attaque personnelle zay nataony ahy angambany amin'ny fahitantsika azy arozavay koa ma-attaque personnelle azy hoe taiza no niainga ty zavatra ty. Za raha mitoerako zany tsy tokony zavatra ohatran'ireny no andaniako fotoana, fa nefa kosa manoloana ny filazana zavatra tsy marina, tsy rariny, fanasoketana, fanambanimbanina olona, faneratsirana ny tenako sy ny androm-panjakana, de tsy maintsy mitondra fanazavana ny tenako manoloana an'izay mba malala tsika ary afaka manadiady ihany koa. Tena tsy torapo le izy fa tena ho azavaiko antsipriany. Ninona moa ny atomboany ty zavatra ty? Ny atomboany ty zavatra ty zany rehefa nanao filazana ny ministre d'État misahana ny fanavaozana, ministre Yantra zany, dia nisy intervention mafy be zay nataony doktor Paolo, nitsikera mafy ny Yantra sady nanambany izy tam'izany de sady nanambany koa ny filoham-pirenena koa, filohan'ny fanavaozana. Zay zavatra zay zany rehefa naraiko inona ny tiany atongavana, voalohany izy manambany ny fanjakana fanavaozana, zay no hitantaratra tao, de manambany ihany koa ny fahalalany ministre Yantra satria lazainy tsara tsy anao irery no mahay ary tsy anao irery ity Madagasikara ty. De zay zavatra zay zany rehefa jerenao ny ambadiky le message apetrakiny dia mitaky zany izy ny fanakorotanana indray ny lamina zay fa misy an'izao, de mba ahafahana miverina amin'ny fametrahana tetezamita gaboraraka. Zany hoe mbola tsy nisy resaka feuille de route mbola fanazavana foana napetraky ny ministre Yantra, de fa zay no zavatra navokany hoe tsy anareo irery no andrafitra ny feuille de route io, ary nasika izy tam'izay teny zay. Ka zavatra tiany atongavana zany hoe ahoana no ahafahana
miara-mitantana am'izao fanjakan'ny fanavaozana izao mandra-pahatongavan'ny concertation nationale. Zany hoe ohatrany nahazatra antsika zany tamin'ny tantaran'i Madagasikara rehefa misy ny tetezamita dia misy ny fizarana toerana. Dia zay zavatra zay zany no takiny ankolaka. Satria raha ohatra ka tsy mahatakatra ny message zay apetrakiny ianao zany dia mieritreritra fa hoe mitaky ny marina izy ao anatiny ao. Nefa mitaky ny isiany fiaraha-mitantana. Zay le message. Zay no nametrako tsikera. Dia rehefa avy eo moa zany namaly an'izay teny zay ny filohan'ny fanavaozana. Hoe tsy tahaky ny isan'andro mahazatra ny zavatra misy eto fa ny resaka tondrozotra ny atongavantsika am'izay fampiresahana zay na tetiandro na inona moa zay moa zany mahalaza azy resaka chronologique na deadline zay no zavatra hapetraka tatitra zay natao tamin'ny sadeka zay nilazainy filohan'ny fanavaozana. Izay zavatra zay zany mahazava be fa nandiso fanantenana olona maro zay nieritreritra ny fiaraha-mitantana. Dia isan'izay zany Dr Paolo. Tsy diso ny kajikajy nataoko amin'ny zavatra zay tia no nampitaina tamin'izany fotoana zany. Nanamarina an'izay teny zay zany ny famohan-kevitra zay nataon'ny lehiben'ny mpanohitra nomaly hoe zahay hery mara dia mitaky fiaraha-mitantana. Dia inona diso amin'ny teny nataoko zany? Resaka fahadiaroty no ny atombohany zay resaka fanasoketana zay natao nomaly zay ho azavaiko amintsika eto. Zay zany no ilazako za tsy tiako le manambany olona. Fa mampalahelo raha ohatra hoe resaka politika no atao hevitra tsy mitovy no niangany ilay ady hevitra dia miditra amin'ny resaka attaque personnelle sy fanalambaraka filazana vaovao tsy marina zay hoentina animbana olona. Betsaka ny zavatra atao anatiny tao moa fa hovaliko aminareo zay tena lehibe dia anjarantsika ny mandinika azy. Anisan'ny zavatra nasongadinao voalohany fa hoe pisoloky ny tenako ary ny soloky any mpanakanto Brianty. Zany hoe sandoka zao ho partenariat zay iara-iasa amin'ny Brianty nefa ny solokiko Brianty izy anao. Voalohany maliko an'iny tsy alavaiko izy tsy mahafantatra amin'ny Brianty aho ary tsary ny resaka amin'ny Brianty aho raha ohatra ka mahalala Brianty na miresaka fanefa ny resaka amiko Brianty afaka manazava izy fa raha marina zay zavatra lazainao zay dia miala ho solombavam-bahoaka ny tenako fa tsy miendrika ahy zany no solombavam-bahoaka satria olona pisoloky. Dia fa information diso zany no nomen'olona anao dia noresahinao le izy nefa tsy nananao proof fa izy no lazaiko zay. Ka tsy haiko amin'ny maha mpampianatra lalàna anao mety miteny zavatra anankiray izay tsy nananao proof dia lazainao hoentinao fa hoe hanidina ny vavako sy mety afako tsy teny rapitso. Zay zany anankiray. Alohan'ny anohizako azy dia tsara ho fantatra anareo rehetrarehetra fa olona ny tirajoelona ny tenako natany amin'ny fanoherana na amin'izao fotoana zay fampiresantsika. Ka tsy menatra zany no misorona aminareo eto fa manoana an'ity fitondram-panjakana ty à 1000%. À 1000% ary assumeko zany. Ary arovako hatramin'ny farany ty fitondrana ty na ahafaty ahy aza. Tsy mivadika amin'ity fitondrana ty satria zay no tanjona niriko hatrizay ary nampigadra ahy dia nifiadivako amin'ny fitondrana teo aloha mba hahafana manova rafitra amin'ity firenena ty. Ka tratra ny tanjona izao hanatratra n'ilay tena tanjona farantsika dia fanovàn-drafitra dikan'izay tsy za mihitsy ny fahavalon'ity fitondrana ty. Aoka zava zay. Toizako zany le fiampangana faharoa zay nataony hoe nanodikodina fanampian'ny traboina. Ny tsara ho fantatra zany ireny fizarana reny mizara maro misy ny an'ny population misy ny an'ny Benjerse zay izy ireo nizara azy dia misy ny an'ny présidence zay nampandraketina ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny région Boeny sy Melaka zay nozaraina dia samy nahazo ny tsirairay dia any amin'ny présidence no manao tatitra ny solombavam-bahoaka dia tany amin'ny présidence no nanaovana an'izay tatitra zay. Ary hitanareo angamba ny andirektany popoka reny olona any amin'ny
5,000 no sitraka an'izany tsy nisy nitabataba tao satria nahazo ny olona tokony hahazo an'izany. Ka iny tsy anjarako angambany no mamoaka an'iny fa anjaran'ny presidansy tonga any le tatitra sa tsy tonga fa kosa manoloana ny fanalambaraka filazana zavatra tsy nanana prova dia tsy maintsy ho hitantsika ny toiny fa aleo angambany anjaran'ireo samby mahay lalàna no ifanazava oriana ao fa azavaiko aminareo fotsiny zavatra nisy zany. Dia nilaza koa zany izy hoe mangalatra tany ao Mahajanga. Mbola tsy nanana olana ara-tany aho tao Mahajanga ary mbola tsy nanana tokotany misy litige aho fa zavatra nividina daholo raha ohatra ka misy tokotany koa dia nividina fa tsy misy olana akory ary tsy misehatra amin'ny resaka tany aho fa mpanao asa soa, mpanao collecte des dons zany no nahafantaran'olona fa tsy resaka ady tany akory. Zay zany raha tsotsoriko mahakasika an'ireny fanalambaraka reny. Ankoatran'izay koa laza ihany koa anao fa hoe diplôme tsy haiko nividiko na sandoka no baka sandoka moa zany BPC izy ianao sura fa ny diplôma zany sandoka zany no nivoako ivelany Madagasikara. Anjaranao manamarina an'izay fa ny olona zay niara-nianatra amiko mahay hoe taiza no naleako, taiza no nianarako, taiza zao no tafavoaka fa manana an'izay diplôma zay za fa tsy nividy. Afaka revisenao Ankatso mijery ianao hoe inona ny filière narako tao Ankatso talohany nandehanako ivelany Madagasikara. Zany zavatra azo marina zany. Ary navita nitsakany sy andavana ny fianarana zay norantoviko 8 taona 7 taona angarangidina zao no tsy teto Madagasikara nandalina an'izay fianarana zay nataoko. Marina nianatra langue arabo fa ny filièrako spécialité-ko dia ny droit islamique ary ananako maîtrise zay. Zay ngambany no ambarako anao tsy tampahaizana za ary tsy elita malagasy fa ny fahalalana raha lahiko tsy hoentina anambanina olona. Ny fahalalana samy mahalala ny olona fa ny diplôme io no akademika dia fantatra hoe ty manana maîtrise aho no manana doctorat anao fa choix-ko raha tianao maîtrise raha tia hanana doctorat dia mbola afaka na dia amin'izao ara fa tsy nisafidy an'izay aho. Efa 10 taona mahery no navitako fianarana fa tsy nanana eritreretra zao hanoy haka doctorat zany. Ka tsy tsara ny manambany olona amin'ny alalan'ny fahalalana fa tsy mendrika antsika zay. Ny olona mahalala zany izy tsy mitabataba ary tsy manambany ny hafa ihany koa. Zay moa mety natezitra anao ngamba ny famaliako an'izay resaka feuille de route zay satria tratra ny zavatra nieritreretinao anao tao dia ny anakorontana mba hahafana mizara seza nefa tsy tonga amin'izay tsika. Dia ny atezeranao nomaly betsaka ny fioaram-pefy hoy zao nefa anao olona ny lalàna, olon'ny lalàna, mahay lalàna, mpampianatra lalàna dia tokony tsy tonga amin'ireny zavatra nataonao reny. Ahoana moa zany no ilazanao ny olona anankiray zay tsy tianao ao anatin'ny commentaire-anao dia anompanao vaoaka ny toliara ray manontolo hoe nareo nampiasa teninareo anao nareo baka toliara ao sagnasagnana io mahasagnana nareo baka toliara. Donc dikan'izay asimevo raha tamin'ny toeranao zao nifona mivoaka ny toliara, nifona amin'ny zanaky toliara. Zay le teneniko hoe mpifoaram-pefy le izy fa tsy hoe zaho te hampiady anao amin'ny malagasy na malagasy samby hiady. Dia teneniko za tsy rasista, fantako fa nisy nanome information anao dia lasa miteniteny dia anjaranareo angambany no mifanoro an'izay tena teny marina tao anatin'ny zavatra nolazainao reny fa tsisy zavatra marina reny. Ampedivinao ampanina sy teny aho fa hoe za te hanonga anazy. Ireny moa fomba mahazatra anareo tamin'ny andron'ny TGV midiaboliser zavatra anankiray manao plan machiavélique hoentina miten'olo anankiray fa za tsy olana reny, za olona honnête sincère zao tsy azonao amin'ireny. Dia lazainao zaho fa mampikarama influenceur dia mba hafako manasoketa ny filohan'ny fanavaozana sy ny olona rehetrarehetra zay ataoko an'izany. Tsy zatra an'izay za. Zay zany anisan'ny zavatra tena hitako hoe ny baribary resaka fidèle team sy ny karazany
every koa zavatra mety tsy maîtrisenao le izy efa niteneninao satria zaho mbola tsary team ary tsy niara-dia tamin'ny team hatrizay fa kosa zay niara-dia tao anatin'ny firaisankina tao anatin'ny fanoherana disadisana indray sy fidely zavatra périodique efa dépassé iny tsy manana olana amin'ny anitra aho raisiko reny iny anabavy iny donc tsisy olana zany am'ireo olona reo ary tsisy olana amin'ny ravalomanana ihany koa. Ino moa ny fanazavana lavalava sy ny valankafatra lavalava avy amin'ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Christian izay mamaly any Andriamatoa Paulo Emilio Raholinarivo nilazalaza ny zavatra betsaka moa izy teo na dia eo anefa izany fanazavana lavalava izany dia tsy nitondra ny fanazavana betsaka ny mikasika any Fidèle Razarapiera sy ny Ramatoa Maître Hanitra fa izy kosa dia nilazany hoe zavatra efa lasa ireny efa lasa ny tantara hoy izy hatrany fa izaho kosa dia tsy manana olana amin'ny Andriamatoa mariky Ravalomanana. Rehefa mijery ny fanehoan-kevitra sy ny horonan-tsary ireto olona roa ireto moa isika dia samy milaza ho manana fahamarinana izy ireo. I Andriamatoa Paulo Emilio Raholinarivo dia milaza fa manaraka ny lalàna, milaza ihany koa mbola tsara nagnodikodim-bola am-panjakana ary tsy nisy fantokan-dalàna nataony teto amin'ny firenena hoy izy fa aza mifanao izany firongony izany. Etsy ankilany ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Afakandro Christian dia milazany hoe izy dia honnête, sincère ary tia mangarahara ary tia ny fahamarinana. Indrindra moa ny zavatra izay tena asongadiny ity solombavam-bahoaka ity dia ny hoe izy dia olona tia tanindrazana. Tsy fantatsika ny tena zava-misy marina fa isika dia manaraka ireo rehetra mandalo indrindra mizara ireo rehetra misongadina. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.